Matio toko fa 4:20. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe: fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Pasika, koa ny zanak'olona dia atolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany ny lehibe ny mpisorona sy ny loholona dia nivory tao amin'ny lapan'ny mpisorona be antsoina hoe Kaiafa, ary niara-ny hevitra ny sambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka izy ireo ka hamono azy. Kanefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravoana, fandrao hisy tabataba eo amin'ny vahoaka. Ary no ny tany Betania tao atrany Simona boka Jesosy, dia nanantona azy ny vehivavy iray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra tena sarobidy. Koa nararany tamin'ny lohan'i Jesosy izany raha nipetraka nisakafo izy. No nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka niteny hoe: inona no anton'izao fandaniam-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny mahantra. Ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo ka hoy izy taminy: nahoana ianareo no manao izay mampalahelo io vehivavy io? Fa asa soa no nataony tamiko, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Nandraraka io menaka manitra io tamin'ny tenako izy, fa ny anamboarany ay alevina no nanaovany izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza eto amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho tantaraina koa izay nataony'ity vehivavy ity mba ho fahatsiarovana azy. Ary ny iray tamin'ny 12 lahy izay antsoina hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ireo lehibe ny mpisorona ka niteny hoe: omenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo. Ary izy ireo nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Hatramin'izay no nitadiavany izay andro ahazoany manolotra azy. Tamin'ny voalohany amin'ny andro finanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe: aiza no tianao andehananay hanomanana ny sakafon'ny Pasika ho anao? Ary hoy izy: makanesa any an-tanàna ho any amin'ny lehilahy iray ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoan'androko, koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Pasika. Ary ny mpianatra dia nanatanteraka izay toromarika nomen'i Jesosy ka nanomana ny Pasika. Ary no niariva ny andro dia nipetraka isakafo izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy ireo, dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy. Dia nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany azy ny tsiraray hoe: moa izao va izany tompoko? Ary izy namaly hoe: izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay olona ahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy. Ary hoy Jodasy ilay hanolotra azy: izao va izany, Rabio? Dia hoy izy taminy: voalazanao. Ary raha mbola teo ampisakafoana izy ireo, dia nandray mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra. Ary hoy izy: raiso, ano, ity no tenako. Ary nandray ny kapoaka izy, koa rehefa nisaotra izy dia natolony azy ka nataony hoe: misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa manomboka izao
dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-piaviany andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany iraiko. Rehefa avy ny hira fiderana izy ireo dia lasa nakany atendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina. Fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Fa rehefa tafatsangana amin'ny maty aho dia hialohanareo any Galilia. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izao dia tsy mba ho tafitohina na oviana na oviana. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa ny alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahahitelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza aho dia tsy mba andahanao mihitsy. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny isa iray antsoina hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Dia nitondra ny Petera mba amin'izy roa lahy, zanak'i Zebedio izy, sady nalahelo am-po sy ory indrindra. Hoy izy tamin'izy roa lahy, fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanaiko. Mitoera eto ka miaraha miaritory amiko. Ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Nakeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ay tsy mahazaka ny miara-miara hitory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavah ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia niataka fanindroany izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho ny niverina indray izy dia nahita azy ireo matory, fa efa nilondolondo ny masony. Dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka fanitelony, ary ilay teniny teo ihany no naveriny. Niverina teo amin'ny mpianatra indray izy avy eo sady niteny hoe, matory ary ianareo ankehitriny ka miala sasatra, indro efa akaiky ny ora, ary zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, indro efa manakaiky ilay manolotra ay. Ary raha mbola niteny Jesosy dia indro avy Jodasy, izay iray amin'ny 12 miaraka amin'ny vahoaka betsaka, nitondra sabatra sy langilangy, ny rain'ireo lehibe ny mpisorona sy ny loholona. Ary ilay nanolotra azy nanome famantarana ny olona ka niteny hoe, izay horoako no izy kasambory. Ary niaraka tamin'izay dia nanantona an' Jesosy izy ka niteny hoe, finaritra raby, dia noroany izy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nahatongavanao eto. Dia nanantona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny iray tamin'ireo izay niaraka tamin'i Jesosy dia nanatsotra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany, ka nikapoka ny mpanompiny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Ary hoy Jesosy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra dia ho fatin'ny sabatra. Everinao va fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko dia aniraka anjely mahery ny 12 legiona ho aty amiko izy eo no eo? Raha izany anefa, atao ahoana no hatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao? Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy hoe, tonga mitondra sabatra sy langilangy, hisambotra ay toy ny hisambotra jiolava ianareo?
Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo amin'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Nefa moa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Tamin'izany tokoa dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary ireo izay nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, tao amin'izay nivorian'ny mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera dia nanaraka azy telo lavidavitra teny hatrany amin'ny lapan'ny mpisorona be. Dia niditra izy ka niara-nipetraka tamin'ireo mpiandry raharaha mba hahita izay ho farany. Ary ireo lehiben'ny mpisorona mba amin'ny Sinedriona rehetra dia nitady teny ho entina miampanga lainga any Jesosy mba hamonoany azy. Nefa tsy nahita izy ireo, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary no ny farany dia nisy roa lahy tonga teo izay niteny hoe, ilay ity dia nilaza hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy ao anatin'ny ateloana. Dia nitsangana ny mpisorona be ka niteny tamin'i Jesosy hoe, tsy manana havaly va ianao? Inona no hiampangan'ireo anao? Nefa nangina Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza minay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao. Nefa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra. Tamin'izay ny mpisorona be dia nandrihatra ny fitafiany ka niteny hoe, efa niteny ratsy izy. Inona no mbola ilaintsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao. Ahoana ny hevitrareo? Ary namaly izy ireo hoe, mendrika ho eloina ho faty izy. Dia nandrora ny tavany sy nanisy totohondry azy izy ireo. Ary ny sasany dia namely te hamaina, sady niteny hoe, maminania aminay ry Kristy, iza no namely anao teo? Ary Petera dia nipetraka teo ivelany, teo an-kianja. Nanantona azy ny ankizivavy iray ka niteny hoe, ianao koa dia niaraka tamin'i Jesosy ilay Galiliana. Fa nandà teo anatrehan'izy rehetra izy ka niteny hoe, tsy fantatro izay lazainao. Ary noho niala ho eo am-bavahady izy, dia nahita azy koa ny ankizivavy iray hafa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa niaraka tamin'ny ilay Jesosy avy any Nazareta. Dia nandà indray tamin'ny fianianana izy hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. No ny afaka kelikely, nanantona ireo izay nijanona teo ka nilaza tamin'ny Petera hoe, marina tokoa fa naman'ireny ianao, fa ny fiteninao no miampanga anao. Dia nanomboka ny ozona sy ny aniana izy hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany, ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Ary natsiaro ny tenin'i Jesosy Petera, dia ilainy holazainy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahay intelo ianao. Ary lasa nandeha tany ivelany izy dia nigogogogo nitomany. Amen.